Eny aza faly miarabedika rehetra indray tsika androany. Somary ohatran'ny mavomavo ny jiro fa tsy ampy somary tsy ampy hazavana kely fa androzy tedaviko ny luminosité amin'ity ordinateur ity fa atao amin'ity ordinateur ity ny lakile ny hazavana. Za faniva clavier za de le clavier ohatra za efa zatra Apple de tsy hitako le izy saingindrisy iza ny fanaovana ny jirony ity fanaovana ny fanazavana ity ny maro le olona le zatra an'le zatra hoe ianao zatra Apple de ianao hivadika ohatra salama daholo akory vanitainy tsara de sika akory atomoko mandra-pahatonga zay olona afaka midepane ana manazava ny écran satria maizana loatra azafady l'écran ino izy teo am'le l'écran-ko Mac fa le clavier mbola natao dépannage le clavier Mac ihany koa de ato izy zao clavier Word zany ka mba guide eo are toko raha anareo zay mba mahalala hoe inona ny tindriko am'ty de jereko le anonato tsisy an'le hoe masoandro ohatran'izany sy ny karazany aiza am'ty no manazava ny écran fa de tsy haiko any aminareo any raha mazava na tsy mba mitenena hoe nareo ato amin'ny YouTube raha mazava any aminareo raha tsy madiso tompoko a. Bon, formidable, monsieur le président, vous êtes beau avec vos lunettes et votre écharpe, hein. Zakongo no ambadika ao. Lasa ao atsika androany a d'habitude tsika de mipotratroka d'habitude tsika mipotratroka fa androany tsika dia eo tsika revy ary anomboka tsika ao mety tsara aminareo a zay tsy matato de mialady zao a satria tsy ho an'ny olona tsy tompon'ny revy ty zavatra ty ny angalavitra ty satroko ty ary saotra anareo nanome cadeau a hoe tena nentinay ho anao ty président satria raha nisy zao mihitsy ny tenin'le olona tsy zany no teny a raha nisy zao tolona zao a de anao no nisan'ny teny voalohany hoe ny vahoaka ny hitarika an'io fa ny mpanao politika midao ao dijabo fotsiny ary ny ekipa sy ny olona hitarika an'io dia tsy anaiky mihitsy nidira ny politika ao anatin'le izy fa ametraka ny olony ametraka ny jojobile ireo olona reo zany hoe rupture totale par rapport amin'ny situation actuelle zay zany le zavatra anaka de saotra betsaka anareo mivady mitondra an'ity satroko ty fa tokony mba nataonareo 10 na 20 mba hizarako amin'ny aoriana koa ny feno be lehibe ao ary hikomande tsika atsika nafatra any amin'ny 100 any mihitsy angambany tsy fantatro fa de hitatsika eo somary mandretaeta am'le kafe fa ialako tsiny. Bon, de resaka eny amin'ny momba ny korotam-bitsika fa de tena tsy laitra mihitsy le bandy iny a zao a misy zavatra zany za fa niteny Basile hoe on compte les jours Basile zao misy zavatra zany tiako tantaraina aminareo ihany za ty zany a lasa lo foana tamin'ny zavatra nataoko tamin'ny fiainako zany ka matetika ahako miaraka amin'ny olona efa lehibe noho za foana
Matetika tafaraka amin'ny olona lehibe noho zao foana de tam'zany andro nanao karaté ahako tany La Réunion, tamina club tsara mihitsy. De rehefa noditra taty Antananarivo de niarakaraka tamin'reto fahitapo, on se considère comme cousin moa zany. Fa nivadika nanao aikido indray nefa ny tenako satria io no hitako mora vetivety de maharesy ianao rehefa raikitra ny tontondry. Ary zay aloha tsy afeniko zany fa ny tontondry an-dalambe no tena tiako fa le tantara mihitsy de tena nireveko firy. Fa tafaraka tamin'reto frère Zaki, Patrick, Mena, Zazanda, Clément kely, Clément be sy ny karazany a. Reo koa samy tia miady an-dalana reo. Nana namana maromaro tam'zany tao anatin'izany atao hoe kotran'izany. Fa tsy zay no tiako atongavana tsy hoe hanao culte de personnalité eto. Fa tao anatin'ny olona nianatra, tao anatin'izany atao hoe KCB zany a, Karaté Club de Betongolo, za tsy nanao tao a. Fa tonga ao ahako mamangy an'ireo namakireo sy ny karazany, mijery ny fanaon'rareo, de za koa mba nanana mpianatra tao Andravoahangy tao de mba nampianatra ny ahy. Tam'zany andro zany a dia tena scoop ty meko anareo ty a. Ny colonel Ratsimandrava iny anie nanao karaté iny. Mbola velo ny Patrick na Ibilo any Marseille. Azonareo anontanina izy hoe marina ve zany Ibilo? Hoe nampianatra ny Ratsimandrava ianao karaté. Ny général Ramatra, premier ministre anie nanao karaté. Ary miampita lavitra be aho. Ravalomanana anie nanao karaté, Ravalomanana Richard. Izy zany le karaté fonctionnaire. Raha nisy zany tsy nahay tamin'rareo reny a de Ravalomanana. Tsy hay ny mpampianatra ny tsy mahay a. Tena raha ohatra zany tena tenenina aminao nga Richard Ravalomanana, raha ohatra miaramila de zany nampianatra anao hoe zandary zany. Ampanetretena teneniko anao an'zany. Zany nampianatra anao. Fa saingy zao za tsy zandary. De davy nampianatra anao. Tadidinao tsara angamba zany davy zany, zandarme zany. Enjany zany. Manana ny maha-izy azy zany amin'ny karaté. Nanintona anahy le frappin'le colonel hoe ary tsy anankiray ihany mbola tsara Cyril. Tsy anankiray ihany no niteny an'ity a. Hoe tena raha mafy be le ry, nanino le ry tsy niaraka tamin'ny garde du corps misy basy nitotona teo e. Hoe nanenjika an'le olona zany. Fa tonga avany de monsieur Kabla be hoe tena za zany tena mafy. Miaraka amin'ny garde du corps. Tonga avy là mais nu seul là Ranon bandé. Teo no nahatonga an'le reveko be le frappin'le colonel hoe mba olona mitovy aminao enjehana raha say ianao. Efa nikoziko, efa niteneko nareo fa iny bandy iny. Raha vao misy basy eo akaikinao de ohatran'ny hoe izy mafy indrindra. Izy ny Bruce Lee eto ambonin'ny tany. Kanefa raha misy bandy kely endaka de iny no voalohany. Tanareo tonle manao karaté-na fonctionnaire ao a. Manainga tongotra fa tsy menga hoe ahoana. Sasatry ny mahazo déchirure angambany raha ohatra ka. Garantie-kara raha tsy vitany. Zay le korotam-by zay. Korotam-by tsy mafy raha tsy misy vy eo akaikinao, raha tsy misy basy eo akaikinao. De nenjehan'ny korotam-by ny olona de ohatran'ny hoe korotam-by zany no tena bandikable eto amin'ny tanàna. Anenena an'lahy mihetsika lahy iny. Tedavy ny vahoaka anie lahy. Ho tedavy ny vahoaka lahy. Anenena an'lahy ny fihetsika lahy iny na miaramila mitovy amin'lahy reo raha ve tsy mba mieritreritra mba malahelo an'ireo vahoaka reo.
Fa naniko navoaka an'keo hoe Général Gillet, Lilson, Tojo, etretra. Iaraisany le tia za mianana. Iaraisany ve do mpiasan'ny olona foana eo e? Hein? Vantikely kapiteny ely ty zany Traoré zany tonga de nalainy teny am-panidinana ny fitondrana hoe anaty e. Zay tsy mampirisika ny lesana manokana fanjakana. Fa mba mafy any ely ty zany hoe ianao amperinasa de bandy retraité ery mibaiko anao e. Am'izay izy tsy ao anatin'ny attribution-ny akory. Izy zany de bandy afangaro midôlina ny composé sy ny lasopy sy ny huître sy ny karazany de miara hoaniny eo ambaki ny taolana. Non, tena manahirana e. À la limite le bandy iny no anisan'ny hoe tsy tian'ny olona, tsy tian'ny malagasy indrindra. Raha misy tena tsy tian'ny malagasy de iny no voalohany. Faharoa Radiola na mitovy premier ex aokoa. Fa mbola aloazany be zesy ty raha ny tanàna eny. Avec son français maladroit là de T3. Iresaka momba ny fandehan-draharaha amin'ny ankapobeny. Faly aho ary tena faly aho fa manomboka miteny ary hijoro ho avy hanampy ny tanora, hanampy an'ireto zanakitsika ny Valalabeomandry, ny vahoaka zany, tenin'ny artista. Une bonne partie amin'ny miaramila efa miteny indirectement. Miteny izatsy, miteny zaro. Ataoko an'izay satria be dia be izy tout au long de la journée. Fa ny tena important indrindra de zao. Ary ohatra de misarika ny saitsika malagasy a. Ary tena mipoatratraka ny vahoaka malagasy. Tena mipoatratraka ary za efa niteny foana c'est un peuple intelligent. Ceux qui ont dit et qui avaient dit que le peuple malgache est vénre. Ils doivent s'excuser auprès de ce peuple. Ô combien si brave et généreux. Tena midera ny vahoaka malagasy, félicitations. Efa ny lalana mankany amin'ny atao an'izany atao hoe mpandresy ary andresy dia gaga indray raha vika am'le satroka veranga. Tiany le izy e, tiany le Gen-Z e. Ny lalana mankany amin'izany atao hoe fandresena. Iny communiqué navoakan'ny communauté internationale iny, c'est un communiqué qui blâme resaka valeur universelle, droits fondamentaux. Raha tsy anakiroa fotsiny lazaiko hoe droit de manifester sy ny liberté d'expression. Voateny tsara tao. Ohatrany te-hiteny le communauté internationale là hoe tsy ohatrany fa zay mihitsy no tena dikany ary zay le teneniko hoe c'est déjà une victoire. Un chemin, une grande étape franchie pour s'octroyer ou sinon pour arriver à l'objectif fixé, le départ de Andradjel. L'objectif fixé, c'est le départ de Andradjel. Zay olona mieritreritra hafa ankoatran'izay am'izao fotoana zao dia mpamadika tanindrazana. Tsy fantanao? Tsy fantatro a?
Fa tsy mino aho. Tsy de mitovy firehikevitra politika zay sy Andriamatoa Ramakavelo, generaly ajaiko izy. Ny tena tsy itovizanay de ny fomba nafatesany Andriamatoa ny filoham-pirenena Richard Ratsimandrava. Io ny tsy itovizana hevitra. Izy moa manana ny antony, za koa mahalala ny fantatro. Satria tsy n'importe qui no nizara tamiko, fa olona niaina tao anatin'le izy mihitsy ary mahalala an'le izy. De zao, sarotra amiko ny ino satria zany nisy olona anaran'olona enina zany nalefa any am'le soi-disant filoham-pirenena. Mamy Razafitombo, Marie Michel, ministre de l'enseignement secondaire, de hoe Ramakavelo, de izy amin'ny faefatra dimy fahenina anakenina le izy, de misy enina nalefany fa ao anatin'ireo efa misy olona directement avy any amin'ny filoham-pirenena ka forceny hoe tsy maintsy atao aty. Tena antaratsika tsy mino aho, atsinoko hoe zany ray aman-dreny Ramakavelo Désiré zany no andehanaiky ho premier ministre ny Andry Rajoelina am'izao vaninandro zao, am'izao contexte mitranga zao. Tsotra be ny antony. Tonga de mampahatsiahy ny epoka iny Rajoelina le nidina teo Anosizato iny, niaraka tamin'reto le quelques centaines de personnes nangonina ampehana vola, dia mitovy exactement tamin'ilay Marc Ravalomanana nivoaka amin'ny palais, de niteny tamin'ny olona hoe ito aho mbola vonona tohizo ny tolotsika fa tsy maresy atsika reo. En fait izy tonga teo, ny alinan'iny izy nandeha, ohatran'ny hoe fanaovam-beloma no natongavany teo. Tena mitovy exactement. Ary raha ohatra hoe sanatria tsisy saina zany Andriamatoa na i général Ramakavelo, de tsy hay hanao parallèle aveo hoe tamin'ny fotoana ahoana no nomen'ny Marc Ravalomanana any général Rabemananjara. Efa tena 95% KO ny firenena. Azadino fa mbola nahafeno amin'ny Mahamasina zareo tamin'izay. Ty mbola hafeno amin'ny Mahamasina reo, ary mety mbola hafeno anao Tsinjombe ary. Fa saingy zao mirarakopana ny vola, raisin'ny olona ny vola, de nepitry izy manatevina ny tolo le Rehan-dalabe any no ataony, satria ny dignitéany mihitsy no vidinao sy nitsakitsahanao ambanin'ny tany amin'ny tongotra. Hoy Rakotomalalo, hoy Voatavo, raiso ny volany de ataotsika ohatran'ny fanaovana azy ihany izy, satria ny firenena ny zava-dehibe. Gamba ny koveta milahatra ao an-dakozia, milahatra ny koveta ao an-trano, fa ny rano andeha hanasana lamba eny amin'ny paopy tsy misy. Kisaky miondrika ianao ka mijery an'ity koveta de taka mandatsa, taka mifandatsana. Indrindra moa fa mahita an'ity t-shirt misy ny sarin'ny Ngaraina, de iny sisa mba akanjo tafiana de taka mandatsa, satria taloha raha mba afaka mividy friperie amin'ny alalan'ny asa fanasan-damba ho an'zareo mpanan-karena etsy atsimo na etry andrefana, am'izao fotoana izao ny rano anasan-damba raha tsisy, ary na ny courant hipasohana raha tahinika hampipasoka ny tena tsy misy.
Raisiny volana. Fa tsy vola adala tompo reny fa volanao ihany ry malagasy. Ekeo eny manko, fa hisy fizaram-bola androany alina ary itety ireto andromasom-pokon'olona, reto tsy valara, ka ikotrikoty ny malagasy zany hoe ndao hanaraka anay, fa zany no saosy e. Raiso ny saosy de voavoray ny saosy de raiso am'zay ny kitay, de leso ny kitay andeha any, fa olona mpamadika tanindrazana sady tsotra kely. Ero, sady mpamadika tanindrazana ny tsotra kely. Namoaka an'le sary tompon'andraikitra tao amin'ny arena reny aho, fa ny sary mbola tsy tonga teto am-pianarana de reto tovolahy sy tovovavy miara-miasa mitovo fidy ao amin'ny sous-sol an'Ambotsoroatra, efa ho avy tsy ho ela ary ho avoakatsika. Zao tamin'ny 2002 tsy haiko zay olona nanao stratégie tamin'izany, satria zay anisan'ny aombana na de hoe eny ara fa za efa tsy niaraka tamin'ny fitondrana tamin'izany intsony, donc za serein. Fa zao tsy ratsy ny stratégie napetraky ny olona nanao ny stratégie tamin'izany. Tena mety ary tena important fidirana amin'ny 13 mai. Fa zao eny amin'ny fokontany tsika de mahita ny adidy tokony nraisina ary ho raisiny tsirairay avy. Tena d'accord amin'ny 13 mai, fa raha maki ny 13 mai, ino zay teniko zay hoe tanterao ny adidy eny amin'ny fokontany, raisina ndraikitra miainga eny amin'ny fokontany, fa de hitanao ny fean'zay zavatra teneniko zay, fa zay ny rapidiny indrindra. Raiso ny adidy eny amin'ny fokontany, jereo hoe iza no iza ary iza no aiza, tsy voatery hitovy hevitra amin'ny fidy daholo ny olona rehetra eo amin'ny fokontany misy anareo, misy azy. Na de miafina amin'ny toerana any amin'ny rotona Rivomaminy ary izy. Raha sanatrika gardien ianao, na olona akaiky azy eo anao ka mahita azy, hitanao moto mivoaka de alefaso amin'ny karakotomalala hoe moto takan'izao no entiny, akanjo takitaky zao no anaovany, fanjarako no mikarakara azy. Tomobily loatra an'izao no tengenany, indrindra fa ny amin'ny androany alina ahafahantsika mandray an-tanana azy am'izay toerana tokony andehanana, satria raha ny re dia tena atao maximum ny azahoana ireo andromasom-pokon'olona amin'ny 4e arrondissement iny aminareo zany ry Andriamasinoro, Anosizato, Andotapenaka, Mahamasina Atsinanana sy ny karazany iny, mialatriny monsieur le député, hiezaka mafy reo bois ireo, ary ny point de ralliement andreo rapitso de ao Antanimena, eo akaikin'izany fanaovam-bolo zany, any akaiky ny fivarotana atody, ao ny point de ralliement andreo. Ary mieritreritra ireo izarany zany hoe tsy haiko aloha na
Asio demanty aingana raha diso ny teniko. Sao de tsika zay mijejana ihany no mivarotra manao an'zany, tsy hoe mivarotra fa manome an'zany gilet jaune zany. Zaho aloha eto dia je m'adresse personnellement à Andry Rajoelina. Efa nisy 2020 zay maty. Qualification am'zany am'zao fotoana zao no jerena juridiquement satria misy critera telo tsy maintsy feno dia afaka entina amy tokony ho entina aminy sy afaka entina sy tokony ho entina am'zay mamety azy zany zavatra zany. Ka ahafahana mi-incriminer anao amina zavatra mafimafy kokoa. Zao no teneko anao zandrilahy, hain'olona ny lalaovinao. Raha misy maty eo rapitso ary nareo telo lahy mihitsy e. Ianao koa reo Augustin ao anatin'izany. Rasoa Maromaka ary Fidy sy ny karazany. Tena miteny anareo raha misy maty io rapitso any amin'ny sabotsy, tompon'andraikitra tanteraka nareo. Na ny ana aminareo raha misy maty. Hoe iny fa maty ohatran'le zandarima maty iny. Mamanga ny fahoriana aloha amin'ny fianakaviana an'ireny zandarima ireny satria tsy entina atao mpifalifaly ny fisiana fahoriana ohatran'ireny. Fa efa sinona koa zany apetrak'Andriamanitra hoe mbola voafisakafo ara dia mahafaty anareo. Fa maika efa ireto vahoaka manalokisiny reto no tena tezitra tsy tafavoaka velona eo nareo. Gilet jaune uni fa tsy le tsy misy tsipika gris zany le izony fa zany gilet jaune uni zany no hoe ifampizarana. Ary io anaovana hikorompiavana an'ireto olona manao ny mahitsy. Ary androan'ny alina ary zalahy ny hizara vola ka zay efa teneniko zay hoe raisy ny vola fa raha ohatritsika maromaro dia raisy ihany koa ny adidy sy ny andraikitra mifanandrify an'izany. Misy zavatra mitranga zay tokony tenenina nefany tsy voateny. Rehefa tamin'ireny propagande ireny tsika dia nahita mpanao art martial maromaro na hoe arts martiaux. Raha ny tena marina ny fomba tezain'izany Pierre be zany dia tsy mahatraty ny injustice. Misy amindreo le kung fu zay tena votonanatra ny mirejoindre ny tolom-bahoaka. Na de discret ary izy ireo satria ilay iray le soi-disant hoe mpandova nefa rehefa tena atao ny kôty no izy hoe zanak'le rangahy fotsiny mampandova azy. Fa raha ny toetra sy ny fanahy sy ny fitondran-tena c'est vraiment le nord et le sud. Tsy haintsika ny fijoroan'ny sampana kung fu ao anatin'ity raharaha ity satria tafiditra kafoy azy nanohana n'Andriamatoa Andry Rajoelina ary nisehoseho mihitsy tamin'ireny andro ireny. Zany efa miteny ry zandrilahy, tsisy olona zay tsy diso tao anatina démarche fa hafa ihany miaraka amin'ny vahoaka. Tsy raha tsy miteny ianao dia midika fa hoe ho adinon'ny vahoaka
Ny fomba nanampianao any Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy adino ny vahoaka zany. Miandro ny vahoaka hoe aiza ho aiza ny boy ity, aiza ho aiza ireto olona reto. Fotoana zao hisafidianana na ianao miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ianao miaraka amin'ny vahoaka. Zay ny safidy. Ny eto amin'ity fandaharana ity tsy mipetraka intsony zany fanontaniana zany. Ty fandaharana ity de efa ela no niteny hoe izahay eto dia tsy prôn'izana izy fa prô vahoaka. Tamin'izany teny zany tsy azonareo an-tsaina hoe inona ny zavatra hitranga. Fa rehefa nandinika ny tenako sy ny mijery ny fandehan-draharaha dia tsapako ary tena tsapako hoe vahoaka no hitarika an'ity zavatra ity. Mety ary tena mety le hoe atsangana ny komity mpitantana, mpandrindra. Tena mety. Fa tandremo ny infiltration anatin'ny zoky efa zatra zany. Tandremo ny infiltration. Ary rehefa misy zavatra tapahana de olona roa na telo no manapaka azy de au dernier moment voazaraina amin'ny maro. Isan'izany Farasoa Tehemaso zany no mandehandeha any anisany mizara vola amintsika miteny zao. Satria ao anatina politika tsy maintsy misy foana ny mpamadika. Ary ny mpanao politika dia tsy maintsy mandefa olona mis'infiltré ao anatina mouvement. Ka tandremo lahy, tandremo. Zay ilaina foana ny mitandrina. Ianareo telo-dahy zao tena mifampatoky tsara, mifampidinihy tsara isaky ny zavatra atao. Mijenijiko raha tsy diso eo amin'ny 4-5 eo nareo tena mifampatoky tsara. Gardez le cercle principal ary mahaiza discret amin'ny zavatra atao. Fa sao sanatria tafiditra ny infiltration ka tsy potika mouvement antsika. Sambotain'Andriamanitra daholo tsika menakavy. Tongava maro rapitso ary zao tsy voatery ho ampiasay. Averiko tsy voatery ho ampiasaina. Fa raha ohatra kosa tena hoe légitime défense de ampiasao. Manomboka mitondrà fitaovana. Mitondrà fitaovana iarovanao tena. Za tsy miteny hoe hamonoana olona. Non. Iarovanao tena. Samy mba mijerijery ny eny akaikiny eny. Raha vao misy ahihina dia alaivo sary alefa satria. Fa tonga dia avoakako hoe jereo ity, vérifieo ity. Tsy mijanona zany tsika amin'ny communication. Indrindrindrindra amin'ny renseignement zay tokony hamparitaka rezy menakavy. Zany Farasoa zany ny antenne Ambodivona mila arahana maso. Raha se vakiko tsara le message. Farasoa Randray Anandrasana. Za kosa zany sao de mba Farasoa Randray Anandrasana zany no mitarika ny antenne Ambodivona. Izy zany activa be izy. Zay angambany a. Anao velomako ary anao no mandra-peona. Vita izy zay ny androany
Raha ny eto taminareo ny zavatra nataoko indrindra hatramin'izay, averiko ihany fa ity fandaharana ity tsy mandehandeha ho azy. Misy ihany koa ary za moa tsy afaka hiteny aminareo inona ny adidy raisitsika eny amin'ny terana. Tsy afaka miteny anareo an'izany aho. Satria tanàna misy lalàna ity. Fa raha mety aminareo dia mametraka ety. Zay ihany no nangatahako aminareo. Fitiavana lehibe no atolotro anareo, misaotra indrindra tompoko. Veloma mandram-peona. Mety varay. Mety varay sa tsy mety. Variako aloha madame Vicky zay. Mety. Kely tavela bay courage. Zany olona zany mpanaraka anahy tsara zany. Aiza le mivalibaliana an'iny madame Vicky. Veloma tokoa, veloma mahafinaritra mandram-peona tompoko. Alefaso le étoile. Ahoana le étoile io? Tsy azoko izy io. Mba atsoika ela za, veloma tompoko. Ohatran'ny hoe vola io étoile io, veloma tompoko. Mety.